Miarabantsika rehetra ty tantara ty zany de teneniko ty ampiandohana fa tsy tantaram-piainako fa tantaran'olona izay mila fankahirezana avy amintsika de alevantsika anaty commentaire ny fankahirezana omenareo anazy. Za zany ny lalao an'le olona eto fa tsy tononona manko ny anarany. De sao de misy meritreritra andray hoe tantaram-piainanao ve zany? Tsy tantaram-piainako regny fa tantaran'olona izay mila fampahirezana de alefako eto. De lalaoviko ary le tantara de samy miaino de samy comment rehefa avy eo raha ianao koa sendranaka ohatry ty de afaka maka an'le commentaire alefan'olona anareo. Ny anarako ihany moa zany tonoko lalao filmtsika eto. Tamin'izaho tamin'ny mbola kely vao feno 7 taona de maty mamanay de dadanay nandeha nitsoaka tsy nitaizanay. Za moa zany nanana raha-tapo maro be ihany fa samby tsisy ataoko hoe mety hoe sahirana koa ngamba zareo ka tsy nanana fotoana nijerevana anahy. De zaza tsy nahita fianarana de nandeha teny fotoana de mipetrapetraka tamin'ny havana teny de tonga teo amin'ny 17 taona koa de nisy nanolana tena narary satria sady tsisy havana tsisy mama ny dady efa tsy teo raha teo de nisy an'izay tranga zay indray fotoana vitsivitsy taty arina de nisy lehilahy nykôty za moa zany mipetrapetraka teny amin'ny havana teny fa hitako koa hoe sarotra be le mipetraka amin'ny havana de aleko nanaiky an'ity lehilahy nykôty anatyna de tsy tiako ary io lehilahy io mba hialako amin'le havana. Niaraka kely 3 volana teo nefa zay de nisaraka satria manana ny olo tia noho izy de lasa nitady asa. Be voka tao arinan'izay de mifindra taty Antananarivo de nisy olona ambany antra moa zany de niasa trano tao amin'ny olona io teraka Somatsara. Rehefa taty arina taty de hitako ny lehibe ny zanako mila mianatra ohatry ny zanak'olona rehetra nefa ny karamako kely de teo indray de nahita lehilahy anankiray. Io lehilahy io tsy tiako fa manam-bola be izy de nerahako satria za mila mampianatra ny zanako zany hoe tsisy fitiavana zany tao anatin'le fiarahana fa resaka vola. De io lehilahy io koa nefany manambady zany hoe teo amin'ny fotoana io zany de nanan-karena nanam-bola fa tsy nanana fitiavana. Ny zanako kosa aloha de tena nianatra Somatsara ohatra ny zanak'olona rehetra de tsapako le izy avy hoe tsy nety de lasa nandeha namonjy an'ireny fiangonana zandriny reny nandeha mivavaka. Tao anatin'izay indrindra nampiovana ary na tonga sainana hoe tsy mety amiko ty fiarahana amin'ny vadin'olo ty de najanoko lay fiarahana tamin'io olona niaraka tamiko io. De rehefa tafisaraka tamin'iny olona iny de teo indray nahita lehilahy zokoko efa 30 taona tsy manambady efa maty vady de izy moa niteny ndao ianao alaiko vady de za moa zany efa hitako ny fijaliana hatrany aloha tany de zara raha mba nisy nampiakatra de lasa nanambady an'ity rangahy ty de niteraka anankiray zay. Niteraka zay fa mbola tsy tsaroko mihitsy ny fotoana nahatsapako fitiavana tao anatin'izany tokantrano zany tsy misy fiadanam-po satria tena tsy tiako le rangahy fa tena hoe mila nanambady fotsiny tamin'izay fotoana izay. Ady foana korotana foana ny tokantrano za raha teo koa moa zany efa le hoe zay tsy tia anazy moa izy koa mbola alcoolique de tsy zavatra filaminana tao anatin'ny tokantrano. Ndray arivariva nefany raha andeha hody avy mivavaka iny de nisy lehilahy anankiray nitondra anahy tamin'ny moto hoe ho ateriko mody ve ianao de nanaiky teo amin'izany indrindra natsapako zavatra tsy haiko fanazavana zany fa tohatra ny tiako sahady ty olona mitondra na moto ty de nandeha teny an-dalana moa de satroko aza tsy tonga mihitsy nefa tonga ihany moa farany zany. De rehefa tonga teo amin'ny tranonay zay zany de nanontany anahy izy hoe afaka manoroka anao ve za
za moa efa ny tany mpitiavana dia tonga dia nanaiky tena hoe dobodoboka be mifoky tamin'izany satria mbola tsy nahatsapany zany hoe zavatra ohatrany tsy haiko hoe manazava anazy any aminareo hoe ahoana ny anazavako an'izany inona ny dikan'izany fitiavana be zany sa hoe inona dia rehefa tonga teo amin'ilay toerana dia ozy izy hoe andao ozy izy tsika senao andeha kely dia lasa satria le tato anatin'ny foko zany nanosika anahy moa izy koa tena tiako e dia tamin'iny andro triny ihany zay dia nanao RS dia tena teo nahatsapako an'izany tena hoe fitiavana zany fa hatramin'izay zany dia adidy ny tao atokantrano fa tsy zavatra tsapa mihitsy hoe ohatr'izany ka tsirony zany fitiavana zany fa tamin'ity lehilahy ty zany vao tena naheno an'le le zavatra zay tsy haiko azavaina aminareo dia aveo izy nanontany anah hoe hotohizana aveo izy ny fiarahantsika dia nanaiky satria za moa tia fa rehefa tatoriana kely tato dia nandeha ny fampiresahana dia aika izy manambady fa tena saiko vaky ny foko tamin'izany naharary ny foko iverina amin'ity hoe vadin'olona indray dia mifanaraka moa zay hoe samy tsisy misaraka amin'ny vadiny za koa moa nanambady dia nitohizana teny ny fiarahana za koa nahita hoe tena tia anahy izy za koa tia anazy dia nitohizana teo ny fiarahanay nanomboka tsy nody an-trano na za na izy tena hoe fiainana mamikely tena hoe aventure ny ainanay nandeha nanao voyage tena hoe nifankaty dia taty arirarina kely koa izy dia nanomboka nandeha tao an-tranonay dia ny sarinay hitan'ny vadiny tao anaty telefona nefa zany tsy nampisaraka anay mihitsy zany fa mbola mitohy ihany ny fiarahanay ny tantara tamin'ny vadiko koa moa fiarahamonina hoe misy lehilahy ohatr'izao nge miaraka amin'io vadinao io dia nitoriny vadiko fa mbola tsy nahasaraka anay izy zany farany moa dia izay sy ny vadiko mihitsy no nisaraka satria ty olo ty tsapako 30 taona vadiko 30 taona mihoatra anahy ity mitovy taona amiko taria tsy nahatsapa fitiavana ato mahatsapa fitiavana ilay fitiavana tsy tsapako nanomboka tamin'iza 9 taona maty hatramin'izao dia mba iainako amin'ity olo ty dia aleko nitohizana ny taminay dia izay mivady no nisaraka ary izy koa tena hitako hoe nisakroche be tamin'le le fitiavanay dia izay roa zao zany tena miaraka be miaraka amin'ny zanako anankiroa tena mbola ohatrany hoe le fitiavana tamin'ny voalohany ihany ny fitiavanay hatramin'izao nisy fotoana izy nisaraka tamin'ny vadiny fa izaho mihitsy no niteny anazy hoe ndany ianao miverina ny amin'ny vadinao fa za mbola tsy vita divorce manamelo tena ihany aho anatin'izay satria mahatsapa hoe diso zay roa nefa tena mifankaty be zay tsisy ohatr'izany mihitsy dia sarotra amiko ny hisaraka aminy za koa mbola tsy nahatsapan'izany fitiavana izany raha tsy taminazy averiko indray dia eto zany mangataka mafy amin'Andriamanitra ny alako aminy ary mba hanomezan'Andriamanitra na solony mba ho tiako ohatra anazy satria zay roa tena tsy mifankafoy averiko indray mbola ohatrany tamin'ny fiarahanay tamin'ny voalohany ny amamin'ny fitiavanay amin'izao tsy haiko hoe manahoana ny enonareo an'le tantara teo verina na amin'izay zao avy milalao an'iny tantara iny dia efa isahala indray zany zao ty miresaka aminareo ty ny fahitako an'iny manana problème ilay tovovavy ao anatin'ny resaka ara-pitiavana tsy omena tsiny izy fa tsy nahatsapa fitiavana izy hatramin'izay fa tato izy vao nahita kanefa kosa torohevitra avaty amiko nomeko tsara raha mivavaka bebe kokoa ianao dia manadio vatana manao purification amin'ny vatanao tena hoe angatao mafy amin'Andriamanitra hoe omeo ana ilay fitiavana tena tadiaviko sy sahazana dia aleo zany tsy maimaika tsy miroboroboka hoe avoolana ianao dia firy volana tao aoriana an'iny ianao dia niaraka tamin'olona dia miaraka amin'olona ianao tsy tianao satria ianao te hanavaovao fiainana fotsiny tsy manana meloka nefa satria nisy besoin tao anatin'izany zavatra rehetra izany nisy adidy tokony nataonao ary tsy maintsy tanterahanao commentaire atsika aza atao masika fa andao
mpiakatra moralany a sy ampiovan'ity olona anankiray ity tsika zay ao anatin'ny fitadiavana hevitra amin'izao fotoana